sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina. Miarabanao mianaran'ny tompo. Falamonina ny fiadan'i Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy indray izahay mpankafy Kristy amin'izao alina izao. Fiadanana ho aminareo e. Tsy ho bekenina toy ilay tovovavy manolona fitaratra akory izay. na koa ela fiomanana oatra amin'ny vehivavy maro anaka. Ary ianareo koa tsy ho atsotso tamin'ny toy ny zaza varindalao. Fa indro atolotra ho antsika ny tantara amin'ity an'io ity, ka dia efa vorolanina ve ny mpianakavy io? Mihaino nofinaritra re. Azadonina fa aorian'ny tantarantsika dia hiaraka andray lesona. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe halako bika. halako bika. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Silvana Zafindrafara no dada, Nirina Lalao Estera no neny, Valerira Zanajatovo no vavimatoan'izy ireo antsoina hoe Iavitra. Miriama Lalan'ny Avo no zanak'izy ireo vavy faharoa antsoina hoe Iaina. Tojo Rabesan-dratana no zanak'izy ireo lahy antsoina hoe Iaro. Fitiavana Rasolo Arjao no tefy ilay olotiny Iaina. Anio ny fizarana voalohany. Tena hafa mihitsy ty zanantsika vavy matora ity ka. Eno fa sao dia mba hainao kosa ary lonina mitaka e. Aiza ve dia tsy mitovy amin'izy mianadahy mihitsy izy fa hafa mihitsy. Nefa ne dia samy zanaka naterantsika izao e. Nenao koa izany, anomboka indray ianao sy ny tsy fatokisanao Ka mba lasa ihany aneny sainy e. Izy dazandry ny fotsy fiodirana daholo. Izy rery ihany ny to mangamanga fiodirana. Tsika mivady anefa samy fotsy avokoa. Raha ny endrika anefa dia tena ianao mihitsy fa ny volokoditra fotsiny tsy mitovy. Zay aloha dia marina e. Lasa manahirana hatramin'ny fitaizanan'izy telo mianadahy ato ane raha matoa ny fisiny e. Ohatra nireny hoe zaza natsangan'ireny ery ty izy. Zokony foana na hoaiza na hoaiza e. Tsy tokony asiana tombo sy ala zany mihitsy. Marina izany e. Fa mba iza ihany ary ny tena tahafin'izy ty e. Marina tsy nanahaka ny tsitany. Zany avokoa dia ataonao malasa saina eo. Iza no tahafina eo rehefa tsy sikasainao dia fianakaviana tany aloha tany izany ko. Indray arika. Aleo ekena mba tsy fandirana. Tsy tiako mihitsy aloha reny ataondry arendry avitra. Fa manenaki? Ny olona mbola te handeha hijeritsena dia indry izao maika hody izao foana ihany no irairaina. Finina indray izao mampifamaly anareo roavavy izao e. Mampimebe ny lako. Zay ve raha mbola te hijery an'ilay vaky balina ry.
Ny azy dia hoe maika hody fa taraiky sakafo e, maika hody e. Ka marina kosa ngekisa ny lazaiko izany e. Dia fa avy dia andrahoa izany fandrino no nalava ato a. Zaho tsy mahavita manao raharaha eo. Reto tena tsy manao patron indray izany ny sasany a. Dia izaho daholo kosa very ato nanao raharaha rehetrarehetra ao. Nareo izany dia tsy mba handray andraikitra mihitsy. Zanga vehivavy ka andro sakafo tsy asako izany azafady a. Sady aleo zaho hijery tele fa tsy. Zaho koa ilay tsy mba hijery tele araka amin'ny lavatsy. Izany ajanona eto. Iny ara rehefa handeha daholo nareo e. Vitako foana angetina tsy hanampy azy nareo e. Fa mba miandry ny fahatsiarovan-tena nareo fotsiny aho. Vitao eo rery koa ny endry e. Tsy endringa ilay hoe mananjoky afakolanetana. Mananjoky afakolan-draharaha. Tsy mivady kosa ve izany lazainao izany ry aina. Eo dia manao abilana fotsiny eo. Manginy e lafa zaka mibeka. Za tsy mahavita. Dia tena misy atao mihitsy reto sandroko roa reto marina. Mahampalahelo be ilay toe-tsaina. Nahoana ary dia toy izao ny fiainako e. Tsapako hoe tsy dia tiany dada sy neny mihoatra no hiaina sy hiaro aho. Ary izany koa angamba mahatonga nisy da manao toetra tsy zaka amikoatra izao a. Sao dia mba zazana sangana ary aty e. Hitako hoe mba miaro ihany neny rehefa malahelo ahy nefa lasa raikitra diso dada. Dia rehefa mba miaro andray dada dia miady indray izy sy neny avy eo. Hitako daholo rehefa fetsika izy mivady renina dia manafina azy izy e. Tompo, mamindraha fo amin'ireo fianakaviako ireo ianao. Dia ahoana tefy a? Roviana ihany ianao mba hangataka any aminay e. Tokony mba miseho any amin'ny dada sy neny ihany fa tsy dia tiako loatra anie ilay miafina lava ohatr' izao e. Ohatran'ny hoe mampijaly tena be izany. Izany efa mba olona efa ampitoana tsara ihany. Eny e, marina ihany aloha izany fa aza matahotra indray fa rapito za makany e. Dia mba manao présentation aminy e. Ka ahoana? Faly amin'izay malalako. Hoe, mba izay ahay. Tena faly be mihitsy ary tefy a. Ndao amin'izay tsika ary andeha sady efa miravaraha teo tsika ty. Ndao tokoa. Vita indray aloha ny androany e. Ndao raha angamba tsy andeha personnel indray fa mba andeha tongotra miadana any a. Sady za koa noana be mihitsy dia mba mividy zavatra kely e. Sa ahoana? Ndao ara izay no tianao e. Sady ianao koa ty dia nona lava foanako. Ianao koa izany. Mazana be any ilay asantsika fa tsy izany loatra ary tefy e. Samba be aso ihany fa ny ianao kosa ry aina dia nona lava izao ihany. Ka rehefa miaraka amin'ny tefy aho dia nona lava fa rehefa ny trano azy hafa indray ny tena nona any. Eny ary ndao andeha tsika. Yavitra, avy aty anie ianao mba hindramo kely e. Ahoana ry neny? Mba tsy foy kely re tsy tiako fety fa tsy hita amin'ny masoko mihitsy a. Aiza hoe? Zay ty fa vita re. Ary nga hoa ianao mbola tsy nahita asa ihany e.
mbola tsy mifaly daholo dia mondana lefako rentry neny a. Zany fa na izany aza dia mba mizaha mitady ihany fa tsy ionona fotsiny amin'izao e. Ho lasa mpikarakara tokantrano fotsiny ato ny asanao raha izao no mitohiko. Andray neny, misy fotoana ny zavatra rehetra e. Tsy maintsy mbola hita foana fa aza matahotra ianao e. Tiako mba hita asa ohatran'izy tazandrinao daholo ianao fa tsy izany akory e. Samy tafita tamin'ny fianarana izao ihany ve dia ianao rery ny tsy hahita asa? Iza akory neny ny orinasa indray an'io a? Izay indray ianao ry aina. Aza dia manambany ohatr'izao ianao. Zokinao anie hiavitra e, fa tsy fahavalonao akory. Nga ianao nisy raha tsy valana eo? Ka firy volana izay nefa nanaovany demande teo e. Tsy mahita ihany izy hatramin'izao. Nareo ve tsy mahatsapa hoe misy antony izany? Ny olona vao vinany nametraka demande efa nahita asa. Zato toetranao ry aina. Aza dia to dia raina be tahaka izany e. Tsy hoe mba nahita asa akory ianao dia mizezy teo. Tianko fianao neny dia aleo izay jery sakafo fa sao dia maheo a. Ndana mihitsy fa izay sahaza ndry. Aina, fa ino ty toetranao ty e? Sao dia ataonao fampanampy ary izy ato. Mba mieritrereta kely vao miteny a. Mandratra fon'olona anie izany ataonao izany e. Izay indray ny ianareo raha isery monina. Maninona raha tsorina nefa hoe zaza natsanganareo tato hiavitra fa tsy nateraka areo izany e. Izy ny zoko vavinao, tsisy natsangana izany teo azonao izany. Avela aty ry ary fa manomboka indray ato ny komba. Fa misy inona indray ato e? Za dia miteny anareo da tsara. Mba mahaiza mifankatia fa tsy hidivanareo ohatr'izao foana hiavitra. Ve resaka hiavitra indray miainga ato e? Nareo sy dada kosa aloha ny eno otra manafinjavatra izany a. Manafinjavatra hono e. Marina fa hiavitra zoky a. Fa izy ty tsy mitovy volonkoditra aminay. Mahagaga mihitsy. Hita ho azy aro. Dia resaka izany ve no ankalanareo dahany hiavitra e? Tsaroa fa zaza naterako tsara hiavitra ary ray sy ray ireny aminareo da. Ka na inona volonkodiny a, tsisy tokony ankalanareo azy izany. Azonareo izany. Nareo sy dada nefa ianay indray mandeha fa tsy tia azy fa tsy samy vaky aminy. Ka maninona izay no terenareo ity haniavitra? Tsisy an'izany. Samy zaza naterako avy nareo. Ka tokony hifankatia fa tsy hifankahala ohatr'izao. Namanareo hainareo ery miaraka mity azy fa ny zokonareo ataonareo ohatran'izao. Tapitrandra nga izany fa tsy. Leo be ny sofiko a. Avadio any izany resaka izany fa zaorina iny a. Vahino avy eo. Olo tiako izy io dia mba te hiona sy te hafantatra anareo mivady izy. Ay! Efa tonga taona nambady moa ianao ko. Dia handeha alohan'ny zokonao izany ianao. Rehefa tonga ny anjarako roneny ve tsy handeha alohany a? Izy aza toa tsy mieritreritra izay ho vadiny akory atsoatsiko. Sa hiandry azy eo? Ka marina kosa neny any zokonao e. Nga io azo irotorotoana aminao. Ka mba iza hono izany hovinatona izany? Any izy ihany e. Raha pitso izy tonga eo dia ionareo mifankafantatra eo? Ay, anambady ny sasany marina. Dia zarery izany navelandreto. Aza be resaka eo koa ianao ry ary fa ianao koa aza efa manana olo tiana. Efa misy an'izany daholo dia manafina amiko fotsiny nareo. Lainga an'io izany roneny a. Ny anay aza mbola tsy raikitra akory a. Teneniko ihany ny eny rehefa tena hitako ilay anjarako e. Ay, izany mihitsy ny tsara rizda. Tsy manadala zanak'olona fotsiny ihany fa rehefa tianareo dia eto miseho an'ny ray aman-dreny. Nareo raha teo fa samy manana asa tsara ka tsy tiako ny any zanak'olona dalaina fotsiny ihany e. Marina mihitsy neny e. Dia izay izany fa raha pitso izy tonga eo roneny a. Izy tsy manadala.
Ody tompoko, ody e. Mandroso tompoko. Manao ahoana ianao? Iza no tadiavinao azafady? Fa tsy hita angamo ny tranony ry Aina e. Iaina ny tadaviko. Mitady any Aina sy ny ray aman-dreniny ahy e. Ay, mandroso ary ianao tompoko. Neny misy vahiny. Tsy, vangary tsy efa niteny Aina hoe ho avy ahy e. Ary mba iza zany ito namovaravara ito ka teo miantso koa hoe neny. Tefy, efa tonga ianao, bonjour. Mandroso dia mipetrapetra. Misaotra ry Aina. Dada sy neny efa tonga ato angela eny andrasanareo e. Avy amin'izay. Ay, manahoana ianao anaka? Tonga soa aty aminay e. Manahoana ry se? Manahoana tompoko? Iza ry dada sy neny ilay olo tiako teneniko anareo Tefy ny anarany. Izy mivady kosa ny ray aman-dreny kosa Tefy Ay, faly mahafantatra anareo tompoko. Zay koa torak'izany anaka. Tena faly mahafantatra ny se koa izay e. Yavitra hitondra sakafo ny vahiny e. Ay, avitra zany anaran'ilay tovovavy namovaravara iny teo. Eny anaka, zokiny Aina izy e. Telo mianadahy zareo dia le anadahan'izy roa vavy sisany tseo e. Ve ka misy vahiny ho avy androany no antony nanaovana an'ireto sakafo reto e. Tena ninona zao tsy mba nilasaina hoe ho avy eo ny olo tiany Aina. Sa tsy natao hafantatra an'izany atao ahoana e. Hatreto mbola mametra-panontaniana ihany Reto ny sakafo tompoko. Misaotra ry se Yavitra moa izy teo. Eny tompoko. Ny mba sara eto indray ilay kiala ratsy ity fa ho hitako eto. Inona ary ny tsolatsolanana eo? Efa tsy nampahafantarina mbola misekoseko eo ihany. Na ity feza ve izao tsy ho gaga hoe raha vaviko io? Mandreraka izany raha olona. Ataovy, ireo ny sakafo anaka. Aza mihafahafa e. Eny tokoa aza mihafahafa fa zao ny aty aminay e. Mazoto homana. Misaotra tompoko. Fa tena mahafinaritra kosa aloha ny ray aman-dreninao ry Aina. Tsotra be zareo, indrindra le hoe zokinao Yavitra iny. Fa tena zokinao zany izy iny. Ohatrany tsy mitovy za mihitsy nareo Zay ary le fanontaniana. Inona ary no havaliko eo? Iaina, variana be ngendry izany. Ay ve, zoko vavy iny e. Ay, tsy mba nitovy taminao izy e. Zay no nahagaga nahita azy. Enao koa izany. Nga moa dia hoe mpiray-tam-po voatery hitovy daholo e. Za sy ny zandriko izao dia tena mitovy fa ny halavana sy ny taona fotsiny mahasamihafa anay. Avelao andra nga izany ka. Dia Roviana izany no tena iseho any aminay ianao miaraka amin'ny ray aman-dreninao ry Tefy Za aloha dia efa miteny fa tsy maintsy atao mariazy makotrokotroka be tsika ry Tefy Dia ny akanjoko atao amin'ilay tsara be ireny. Dia manao voyage de noces na vola tantely ireny koa tsika tsy maintsy any Paris mandeha avion. Iaina, aiza no havitana izany rehetra izany e? Vola be daholo ne izany e? Ka inona fotsiny ara no esana raha tsy izany no atao e? Izany ve dia tsy ho vitanao? Tsy mariage voyage de noces fotsiny anie amin'ny fiainana ry Aina e? Ka izay niany efa faniriako hatramin'izay ko efa mba nofinofiko mihitsy izany hoe princesse d'un jour. Rehefa vita mariage tsika dia izay ny zava-dehibe. Ny olona anie hena sakafo fotsiny dia ametso-drano kely omena anao eo dia izay. Tsika sy ianao amin'izay mitantana sy miatrika ny tokantranontsika. Sady tsy mety amiko izany hoe
Anao mariazy mipopoka be dia avy eo hiditroso izany a. Izay ho an-tanana reny ho faliana fa tsy andeha andoa-danitra akory e. Izay indray ianao. Andro iray eo amin'ny fiainana ange izany. Dia izao sahady ve rangahy dia efa hiafy indray izany amin'izany. Ka aleo anie kely tsaratsara toy izay ianao anasa olona betsaka eo nefa tsy vokiny olona e. Tsy vao mainka anala-baraka. Isy, avy aloha any koa izany aloha rangahy fa sohy teo ah. Ndao aloha mba hisotro jus kely etsy fa mafana izany andro izany ka. Ndao indray ariko. Aleo rehefa tonga papa sy maman dia resahako izy e. Hita mindalana eo ihany amin'izany. Tsy mahita tory aho zany. Lasa indray ity ny saiko. Sao dia mba tsy haina ary ny tena tokony alaiko vady e. Jeresa ty famaritana ataony nefa vao izao. Mariazy makotrokotroka mandeha avion e. Ohatra be rendrarendra be izany ty iziko. Fa gaga koa aloha amin'ilay hoe zokony aina ka. Hiavitra moa ty anarany teo. Tena izay ka. Zay aho vao nahita mpirahavavy tsy mitovy mihitsy. Fa mbola tsy manambady izany izy iny. Tena izany matoa mbola mipetraka ao amin'ny zareoko. Tena indray ve izany no nanambady alohany? Ohatra manatsindry mandry hafahafa izany a. Tsy mety afaka ao an-tsaiko ny endrik'avitra. Tovovavy tena hita hoe tsotra na dia mbola tsy miresaka tsara taminy aza. Tsy sanatria hoe ny fahitako azy tao ninona fa ohatra misy hery hafahafa izany any anatiko milaza hoe izy ny tena anjarako fa tsy aina. Dia ho diso ve a? Sa mety fitaovana nampiona anay sy avitra fotsiny aina? Tena nisy fonidobodoboka tao anatiko vao nahita azy aloha e. Sady tsy mbola nidoboka tahaka izany ny vokatra amin'izay na dia hoe efa tiany aina aza. Inona ary za mahazo azy izany? Tsy ilay zokiny aina ve ny tazako mihetsehany iny? Andraso atsoko hoe hay, hiavitra. Hiavitra! Hiavitra! Iza koa ary samy mahalala ty ansena ty izany. Hiavitra! Hay! Ilay tovolahy olo tiany aina ka ity. Manao ahoana tompoko? Manao ahoana hiavitra? Inona ary ty tobokotoboko ty? Atso fotsiny hoe tify e. Indray ariko. Dia ahoana e? Fa inona nataonao aty? Mba metsena ohatranao koa e. Metsena? Miarina da tsy natananao akoriko hoe metsena eo? Ay, za ry avitra izany. Zany eky lehilahy e. Mividy sachet fotsiny aho dia vita. Fa tsy hoe mila mitondra harina izany kosa e. Mampime koa ianao izany ka. Mahafinaritra ianao. Sarika kokoa raha oharina amin'ny aina. Sady tsotsotra ery. Aiza koa e, mitovy ihany izay ka. Ianao koa izany? Marina anie izany ry avitra e. Ianao moa izany zokiny mpiray tam-po amin'ny aina mihitsy. Ie, fa ahoana nga? Inona mahatonga anao manontany an'izany? Samba ny avy vao nahita mpirahavavy tsy mitovy ohatr'izao ko. Io koa te fanomboka navakavaka. Fa maninona daholo ary ny tontolo manodidina manontany ohatr'izany e. Fa toa variana be nge avitra izany e.
fa misy inona? Aleo zangadadalana fa mbola maika e, mandrapiona ianao? Eny ary veloma avitra fa naninona tampoka teo koa ary izy iny, sa nisy teniko nataoko tsy zakany ve? Ohatra nanendriny aza tonga dia niova be izany, fa naninona ary iny teo? Dia hividy an'izay ilay koa dia andeka. Nahita lehilahy niarahana tany anga zato indriny toa ela be ohatran'ireny iny ireny nefa nandeha ny an-tsena ny nale tany. Ndry ity ve izany dia tsy mba mahay miaina mihitsy raha sy mandrangitra ohatr'izao foana e. Ka hita fa marina zaniko. Maninona indriny izao vao tonga? Izany fa tafoana tamin'ny tefy ilay olo tia indry tonga tato an-trano iny atany etsena e. Ka sao dia nisarindry zory tany izany ny olo tiako? Dia efa miteny aho izay sady ho atao ninona koa moa izay indry e. Tsy atakalo ny avelively izay indry ohatr' izao ve? Tsy te hifamela amindry eto fa aleoko manokana sakafo fa saotratra ny dada sy neny eto dia mbola tsy masaka ihany reto Adalany indry izany fa tsy adalako aleo bediny eo indry. Ndry moa izany na miasa na tsy miasa dia tsy afaka hanampy amin'ny raharaha mihitsy. Rerakaky sady niangala congé anie tsy hanao ny raharaha mihitsy fa mba hakainy e. Dia mahazo toa makaina izany e. Azafady ry dada sy neny raha tonga aty aminareo aty mba hitafatafa sy hanamafy tsara ny resaka mialohan'ny tondrako ny ray aman-dreniko aty. Indray faly be mihitsy aho izany. Misaotra ary tefy misaotra. Tsy fisaorana rery aina, fa raha milamina tsara ny resakintsika eto dia hanamafy ny daty izay hantanterahana ny dingana rehetra isika. Misaotra anaka fa anisan'ny fanajana iray aman-dreny teraka izao zavatra ataonao izao Tsisy isaorana izany ry dada sy neny tiako ilay zanakareo ary teny efa nandinika tsara fa izy no safidiko hiara-dalana amiko e. Hiaraka makivaky ny fiainana izay. Mahafinaritra be izany rehetrarehetra izany. Dia hono roviana ny raharantsika ary tefy ny atao Andraso aloha ry aina, aza maikamaika ianao. Raha tonga eto hangatabady aty aminareo dia tsy izany fa hiavitra ny tiako ry dada sy neny Izy no angatahako aminareo mba ho ravaky ny tokantranoko raha sitrakareo e. Maninona tsara ry tefy? Sao dia mba manana ihany ary ty ianao ty? Tsy ry aina, tena resaka marina izany. Mino aho fa tsy hanome tsiny ahy ianao. Hiavitra zokinao no tena tiako fa tsy ianao akory. Tefy, fa ino ty ataonao ty? Tsy fanina ianao ry tefy Za zany nataonao fitaovana fotsiny hatramin'izay. Kelekela raha tsy mody hoe tianao. Tsy ry aina, miala tsiny raha toka nandratranao fa tsy sambatra mihitsy isika raha hiaraka satria tsy mitovy ny fitiavako anao sy avitra na dia mbola tsy niaraka azy izay. Ary na dia efa niaraka ary isika dia tadio fa nanajanao foana e. Tsy rarahako izany. Tsy vanina fotsiny ianao dia izay. Fitahanao dia sahanao izany niaraka amin'ny avitra fa tsy izany indray. Fa inona no aton'izao ry tefy Tena tsy azoko mihitsy ka. Fa tsy nareo sy aina ve no miaraka e? Vetivety eo ko hoe nareo sy avitra indray ahoana? Marina tokoa izany ry dada fa rehefa tena nandinika dia hiavitra ny tiako indray fa tsy aina. Miala tsiny indrindra re raha ohatra ka tampoka be taminareo Tsy ry tefy tsy mety izao ataonao izao. Mangindry reka ala-pisopatra ny anjaran'olona ity
Ito izao fa mifionanareo tany an-tsena tamin'ny mihitsy ny antony nahatonga an'izao. Vitandrihatra amin'ny nanodikodina ny olon-tiako. Tsy nanao an'izany aho, ary tsy hanao an'izany mihitsy. Zandriko angendry e. Mangina aloha nareo roa vavy e. Aza lozana miady eo. Ny mety angambany aloha dia aleonao ry tefy mandeha. Dia mba sady misaina tsara izay tokony ho tena fanapahan-kevitra ao e. Sa ahoana? Ena ry neny a. Miala tsiny raha toa ka nanelingelinareo ny zavatra nolazaiko teo e. Averiko ihany fa hiavitra reny mba angatahako vadiko raha sitrakareo e. Lasa ianao mandeha andry tefy a. Tsy mila mahita ny tavanao ana dia iray minitra aza. Mpamadika tsisy lanazy. Ho hitanao tsara izany. Aleo andehany mihitsy aloha iny tefitefy iny ka tena tsy azoko mihitsy. Aza vao mihitsy aloha zao raka izy fa tena maizina amiko ny tany aman-danitra. Inona daholo rety miseho androany ty? Tsy fa tena hoana loatra na ianao ry tefy dia sahinao ny lazany reny. Na dia ny resaka fitiavana tamiko aza tsy nataonao indray mandeha akory. Tsy misopatra andra vavy koa e. Diso be ianao ry tefy ary diso safidy ihany koa. Tsy hanaiky velively an'izany aho e. Fa lery izany izao mipangala-baton'olona. Iaina. Inona e? Tadidio fa ana eo aza ny fangalana atao andry amiko isan'andro dia tsy mbola namitaka andry izany aho. Ary tsy hanaiky an'izany velively ihany koa. Zandriko anie ndry e. Tiako. Ary azoko tsara ny zavatra manjo andry amin'izao. Aza mety tsara vela tsy eo ndry fa tsy tiako e. Misy antony tefy matoa ny teny andreny. Tsy ry aina. Tsy matoky aza andry. Tsy mametaka andry izany aho. Ary tsy hametaka andry mihitsy. Inona akory? Tsy manaiky ho vadany tefy izany aky izy zana oviana na oviana. Tsy matoky andry izany tsony aho e. Ary aza bela zao amiko eo fa sao dia fetako ny te amaina eo ndry. Ninina filazandry eo. Tsy mino an'izany aho sady manala-baraka olona tsy. Akorodoko daholo angara toetany reto ka izay akorotako any. Iaina. Fa ino ty atao andry ty e? Fa maninona ny nakorotandry ohatr'izao reo toetany reto? Mba indry e. Tsy ilaiko manantonantona eo. Marikoriko ana ny mahita ny mpisalova-tavandry aza. Lasindry ny voakany fa tsy. Andry kaiky eo. Fa ndry vi adaly e. Vakiana hatramin'ny vera ve? Loana. Dada sy neny a. Avy aty nareo e. Ndry ny ilaiko mivoaka eo. Fa tsy ry zareo indray no atsotsondry eo. Lasa ao andry mandeha mivoaka any a. Andreraka tsy. Fa ino ty tabatabanareo aty e? Neny a, tsy haiko mihitsy izay mahazo any ianao e. Akorotany daholo ny entana rehetra dia nivakiany ilay vera. Maninona hoe? Iaina ho a. Io reny mba vaovao varavarana fa sao manaonao foanao io a. Ka trano mihidy avy any anatiny io ko ataoko ahoana aminao e. Iaina. Taka ho any rehefa ianao koa mianahana ohatry ny ninona. Iaina, mba vao aky ity trano ity fa aza manao otrano io ndry a. Jerena hoe fitsalian'ny dada sy neny e. Fa ao ity trano ity. Ao fa iresaka amin'ny tefy a. Raha izay ny tindry. Ataoko izay hiverena ny fitiavanareo. Ianao ve izany teny zokonao izany ndry Iaina? Tsy misy adosony mihitsy izany fa izay diavanao izy. Iaina, aza manao an'izao ianao anaka. Sany hafaty mihitsy ve ny tadiavinao e. Mba vao io trano io a. Fa inona daholo ny nareo e? Lasanareo mandeha any daholo. Avelao aka sainareo reto aloha. Iaina, zanako marina. Fa ino ty ataonao anaka? Tsiry ny eny a. Ndana alohanareo mandeha mivoaka any.
Ivo tsy maninona fa velao za mba haka-saina kely ato. Ary aza misy manelingela mihitsy loanareo fa vao maika mandreraka be. Andao aloha tsika ramatoa andeha. Aleo izy loha tena haka-saina kely eo mihitsy. Eny ary, tsy maninona ianao? Ao fa andeha izay ary. Ndao ry avitra fa velao izy loha haka-saina kely eo a. Ndao. Fa izy aina ary nenina toa tsy miara-misakafo amintsika? Any an'efitrano ihany re izy a. Ay, fa ngatsy noana hono toa sambany mba tsy niaraka amintsika? Azo isotro varina io ry avitra ho ateriko azy ihany a. Ho an'ny sakafo nefa aleo ateriko e. Avelao ateriko fa sao tezitra aminao eo indray izy ka nahirana. Neny a, tsy maninona fa ho an'ny sakafonao fa aleo ateriko a. Aza matahotra ianao. Endray ary. Iaina, reto ny sakafon-driky a. Ina ihany mbola alehandry aty amiko aty e. Tsy efa niteny andry ve za hoe tsy mila mahita ny salova-tavandry intsony. Ary io any ireny sakafo ireny fa tsy ilaiko. Avelao aho fatonona rery ato. Andray ry aina, fa ino ny ty ataondry ity e? Ny sakafo ngana nininandrino dia ariana tahaka izao. Fa rehefa fidiana lafo io, tsy tsapandry mihitsy izany. Tsisy raraiko an'izany ry avitra. Lasandry mandeha any. Finona indray ary izany zavatra vaky eo izany. Aleo aloha jereko amin'ny mihitsy ka. Fa inona daholo ty vary vereraka ny trano ty ry avitra? Narinana daholo ingely hoe vary ry neny e. Zay ny efa niteneniko anao teo e. Efa hoe aleo izay nanatitra sakafo azy. Sao alana eo ianao. Zao vokany. Mba rara io ihany tenko fa mandreraka mihitsy nareo ka. Faly ianao zao fa tsy mihinan-kanina izy. Neny a. Mangina eo ianao e. Lasa hoan'ny sakafonao fa velao iresaka aminy. Iaina, fa inona ihany ty zavatra mbola ataonao ty e. Neny a, tsy zakako e. Tsy te ahita tavan'ny avitra tsony ary neny a. Efa nanimba tanteraka ny fiainako iny dia halako manomboka izao e. Tsy anaka, tsy mety izany. Zokinao foana ane iny e. Tsy mananjoky an'izy izany aka. Mamela azy fa tsisy angeny nahatonga an'izao e. Sady izy nga nanaiky hanambady an'tefy aminao. Tsy mety amin'ny tana lolo-po izany. Indrindra hoe raha vavinao. Niza mihitsy e. Mahaiza mamela heloka. Tsy verin'izay tsompirahavavy nareo na roviana na roviana. Azonao izany. Ka tsy mety afaka atao tsy-aiko aneriny ny zava-nisy rehetrarehetra ireny e. Fantatro fa mafy dia mafy aminao tokoa fa izao e. Mbola hanana ny tena anjaranao anao rehefa tsy tanteraka ny anareo sy tefy. Gara hoe tsy lasa vadinao tefy dia tsy ahita tsony ianao. Ny vody tsy bika aza ane manatandrifa e. Ko maika fa izay ianao zanako tsara tarehy kely io. Aoka izay dia mba mitsikitsikia amin'izay sady jereny ianao hoe lasa ohatran'ireny tovavy tsy mahavateny ireny. Sady nga moa tsy tapitra androany ny konsehanao. Dia izao ve ny tahiasanao raha-pitso? Ndana mba manao volo dia mba soloy ny akanjo iny. Izany Iny ary ry neny. Tena tsy niantso atsony ny ray aman-dreniny aina. Lama ihany very zareo tao sa fa tena miala tsiny aminao aloha ry aina fa nanao an'ireny a. Hitako hoe tsy anjarany antsika. Ary ty vavany tamiko tamin'iny
tsy napoziko mihitsy. Netin'ny adezerana ve izy sa nefa na zany aza mampalahelo raha tena reny ny toetranao ry aina. Ka isaka manafiko na feninao tao anatin'ny atsaranao ny toetra ratsinao. Eny e, tsy mametsianao amin'ny lafany ray nefa izay ny safidiko e. Ny zokinao no tiako hiara-dalana amiko ao anatin'izany atao hoe tokantrano zany, dia ho tsiniko ve? Ary tapitra androany marina ny congé an'iny, miditra miasa rapitso zany izy. Dia anao ahoana re zany zao ny fahitany ahy? Eny e, hito eo zany rapitso ka za koa ty dia mandefa fisainana lalina loatra. Bonjour Yaina, tonga soenao? Arina indray mbola lehanao aty. Tsy mila anao tsony aho, sady tsy mila an'izay fiarabana avy aminao akory. Yaina, dia mbola tezitra amiko foana ve ianao e? Zany efa nifona taminao e? Ka za tsy mamela ny fahadisoanao izany no fihinanao viny e. Lehilahy mpamitaka tsisy lana azy. Reny ve mba teneninao? Yaina, tsy mbola namitaka anao ah, fa izay fotsiny ny fantatro fa mahatsara ny fitiavantsika e. Aleontsika mijanona mpinamana tsotra manomboka izao. Inona tsara? Mpinamana? Zafady a, za indray mbola hinamana aminao. Zany ane ka tsisy tsony. Ary ndany ianao mandeha any fa tsisy asako ka? Tsy ady aminao kory no aleako aty fa hiasa. Eny e, fantatro ane zany e. Aleo ary andeha raha mbola tezitra amiko ianao e. Zay fa mazotoy Yaina. Ndana mihitsy e, hitanao tsara zany ry tefy a. Tsy ataoko vita mora mihitsy zao nanaovanao azy ao. Za mba nanantena nisehoanao tany amin'ny ray aman-dreniko, ny rahavaviko indray ny lazainao fa tianao. Tsy maintsy mahita hevitra androananao ato na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana e. Rehefa nandiso fanantenana dia tsy hamelako raha tsy potika ihany koa. Tena hitefy ty manantona ty. Aleo aloha tiana tsitaka. Yavitra, andraso moa e. Manahoana ianao? Manahoana ianao? Avelao andeha fa tsy te-hiresaka betsaka aminao ary tefy a. Yavitra, aza ataonao hoe fakalany rehetra ireny fa tena fitiavako anao nge. Tsy ry tefy a, dia mihevitra ve ianao fa mety ireny nataonao ireny? Avelao ny fitiavako mba hanasafidiko kosa e. Dia ianao zany? Ary Yaina, tsy ianao nga ny safidy sy niaraka tamin'ny voalohany? Eny e, marina anie zany e. Saingy ampahafantariko anao a, fa tsy mitovy velively ny fitiavako anao sy Yaina. Izay no nahatonga hanapa-kevitra toy ireny hoe ianao nataoko ravaky ny tokantranoko. Fa napahakevitra samy rery zany ry tefy a. Fa tsy aho. Tadiodio fa tsy hitsanganao fahavalon-dravaviko mihitsy a, na oviana na oviana. Mba fantatrao moa fa efa ohatry ny ahoana ny fankahalany ahatra amin'izay. Fa na dia zoko mipiray-tam-po amin'ny ary aho dia efa niraisanao ohatran'ireny fahavalony ireny foana. Tsy tiany mihitsy aho e, noho izaho tsy mitovy fihodirana amin'izy da. Maika mbola nampiana trotraka amin'ny resaka iny ihany. Tsy ry tefy a, tiako ny zandriko na dia mankahala ary. Ka na inona fitiavanao a, dia izao ny angaviako anao. Raha tena tia ahy ianao dia zandriko ilay navady fa tsy za. Tsy sakako ny fahorianao entiny e. Yavitra, aza ataonao an'izany kosa e. Ianao ne ny tiako fa tsy izy e. Ka izay e, mba fantatra moa fa hatramin'ny isian'iny zavatra iny dia tsy mety misakafo tsony iana. Sady isaky ny mahita izy dia mahita zavatra ho vakiana foana. Izany lasa tapatapain'iny satria avy amiko daholo na tonga an'izany.
Okizay ry avitra mifona aminao ay. Raha misy fitiavanao ana dia kely indrindra aza dia zao aza terenana ambady any aina a. Tsy sambatra mihitsy ny fiainako raha izy no vadiko. Efa ianao no tiako. Ka za tsy afaka nanambady anao zany ho ahy e. Ay, dia efa tsara resaka ery mifankaty an. Dia zao ve ny atakalinao ary tefa vehivavy ohatr' izao. Sana sy ny fanafody ianao. Iaina, fa ina ary ty atao indrety e. Ary mangina aloha fa aza mitabataba eo ka. Manginkay tsy tidindry an'izany a. Iaina, fino ty ataonao ty e. Dia sahanao mikasitahana ny zokinao. Mangina ianao hoe tsy hidiranao zany. Sao dia dinao ary fa io nge nanodikodina anao dia nahatonga anao namitaka e. Tsy ry aina, tsy misy idirany velively zany. Hita fi zaniko. Ary tadio fa zao toetranao zao mihitsy no nahatonga anapa-kevitra ny tsy araka aminao tsony. Tsy mbola mpivady ary sika dia zao ny toetranao maika fa... Okary tefy a. Miangavy anao andeha fa sao ampitangorin'olo leto e. Andao koa tsika roa andeha. Tsy miara-talana amin'ny sendria. Hitako tsara ny lalana mody. Ary ianao ry tefy a. Tadio fa tsy vita mora ho azy ao na mitahanao azy zao. Zay fa lasa. Mifona aminao ary tefy a. Mamelany ana fa tsy dia toetrany loatra zao. Fa no ireny zava-misy ireny no tena nampiova azy be tahaka io. Zany mifona aminao ry avitra. To tsy nasindikany akory ny nametahany anao teo. Tsy fantany mihitsy hoe zokiny ane ianao e. Dia efa reny ve ny toetrany ry avitra dia mbola vitanao ihany ny anery hanambady azy e. Aleo zary tefy andeha fa sobetiny neneto ka. Zay fa veloma ianao. Veloma avitra. Fa inona indray moa izany ady nataonareo tany an-tsena izany ry avitra. Nareo ve tsy mahalala menatr'olona mihitsy e? Neny a, iaina angena nomboka teo fa tsy zahay e. Ka efa fantatrao fa ny firesahanao amin'ny tefy no matezitra azy dia mbola tohizanao ihany. Ianao ve izany tsy mba afaka ny andefitra mihitsy e? Asa mangalatra ny anjaran'olona ry avitra, mba miandrasa ny anjaranao. Neny a, ianao ve mieritreritra hoe havita an'izany a? Tsy avy aty amiko anie nahatonga an'izany e. Ka efa fantatrao izy izao dia tsy ilaiko intsony ianao miresaka amin'ny tefy. Azonao izany? Erery neny a. Zao, mba jerenao ny zavatra ataony eo indray e. Vakiny hatramin'ny tele noho ny fahitany ianao sy tefy ny resaka tany. Ka izany tsy niresaka nenenina taminy fa nilaza fotsiny aho hoe tsy afaka ny hanambady azy e. Mangina eo ianao ka mandreraka mihitsy ny ataonareo rehetra ato ka. Zao iza zao ny an'olo ny tele io. Io mba fialam-boliny dadanareo ato. Fa vaky be tsy mety amboarina tsonga le izy. Tsy efa miteny ianao hoe mangina ianao. Aza matahotra ianao ry nefa fa rehefa mahita sa tsara dia hosoloky izany a. Aza mirediredy eo ianao e. Firy volana izay tsy mahita ihany. Zany tsy mba nieritreretinao daholo. Ny zandrinao lasa iaina no miantoka amin'ny fiainantsika ato. Dia mbola sahanao ihany ny mamadika azy. Efa hitanao izao fa olo tiny tamin'ilay niseho voalohany taty. Dia inona nahatonga anao miresaka aminy ihany? Raha tsy niresaka taminy ianao tsy nisy izao zava-niseho izao. Aizako, vetivety teo indray dia lasa ianao ny safidiany tefy ho vady. Neny a, matikisa ianao fa tsy misy avy amiko koa izany. Leo be ahy e. Ndeha tokoa ny sakafo efa taraiky. Mahasosotra tsy. Hitanao tsara ry tefa. Ho avy eo ny patron androkanao tsy misy atakandro. Sonianao ny tratra farany tamin'ilay bon de commande teo a. Tsy nampozinao indray aloha iny nataoko iny e. Mbola aiza rezy izany e. Rehefa voaroka ianao dia izay ny fifaliako e. Tsy mahita asa tsony. Dia hoe anambitamby aty amiko amin'izay satria za sisa miasa, zafady a.
ataoko mahalala tsara ny anarako ianao amin'izay fotoana izay. Olona tsara asa tia indray rangano isarana fa aleon'ireo no mifidy an'ilay olona mpiasa lakozia tsy mety mahita asa lava io. Izany dia mbola tsy mahatonga saina azy ihany. Dia olona ohatry ny avitra tsisy dikany ve mba handriana eto? Mehezako fotsiny. Fa kay ilay kiala avitra iny koa aloha. Mbola ataoko leo monina ao an-trano ao iny. Tsisy mampirahavavy izany intsony izao e. Rehefa vita ny toron'ny tefy dia anjara indray izao ny manaraka. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe halako bika. Halako bika. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Silvana Zafindrafara no dada. Nirina Lalao Estera no neny. Valerira Zanajatovo no vavimatoan'izy ireo antsoina hoe Iavitra. Miria Malala Niavo no zanak'izy ireo vavy faharoa antsoina hoe Iaina. Tojo Rabesan-dratana no zanak'izy ireo lahy antsoina hoe Iaro. Fitiavana Rasoloarizao no tefy ilay olontiany Iaina. Na raha antsika androany ny fizarana voalohany. Iny tantara iny ny fizarana voalohany no natolotra ho antsika tamin'ity androany ity. Ny lohatenin'ny tantara moa dia hoe halako bika. Toy izo ary hoe ahoana ny toy an'izay fitenitsika andavanandro izay. Fa eto indrindra ihany koa ny namantsika Sylvain Razafindrafara hitavatava amintsika miara mandray lesona amintsika eto. Tonga soa ianao. Ho amintsika rehetra ry havana ny fahasoavan'ny tompo ary faly izay mitafatava amintsika eto mandray lesona avy amin'iny tantara izay natolotra ho antsika teo iny. Hono Sylvain? Ahoana Miria? Sylvain ve mahafantatra ny tohin'ilay lohateny tantarantsika teo hoe halako bika? Tsy tiako tare. Mino fa mahay an'izany daholo ny mpiaintsika rehetra ny atokantrano any Miria. Vao nandeha fotsiny ara ny lohateny tantara tary ampiandohana tare dia mety efa nanohy tany aneritreriny any avokoa ny olona rehetra hoe halako bika tsy tiako tare. Raha tao anatin'ny tantara iny no jerena dia hita hoe Iavitra no niaran'izay hoe halako bika tsy tiako tare izay satria izy ilay hafa volokoditra tsy ho toy ireo raitapo aminy kanefa ohatrany hoe zanaky ny dadany sy ny neniny. Vokatra izay indrindra dia niarana fanavakavana ihany izy teo. Raha ny amin'izay Miria dia afaka tena isotomantsika lesona be eo amin'ny resaka fanavakavaam-bolokoditra. Ary nisy fotoana izany resaka izany nalaza be mihitsy ny resaka ady amin'ny fanavakavaam-bolokoditra tany Afrika tany sa tsy maraka an'izany tsika Miria? Mety misy matadidy satria ny tantara moa tsy hay fafana e. Lehilahy Afrikana tena niady ho amin'izany hoe fanavakavaam-bolokoditra izany indrindra. Ary raha andraisantsika lesona dia lesona anankiray voalohany raha amintsika kristianina dia manoloana ny kolontsaina misy ao anatin'ny fiarahamonina hoe misy ao mihitsy izany resaka fanavakavaam-bolokoditra izany kanefa maha-kristianina antsika dia ahoana ho ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Galatiana 3:7 manao hoe tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Arak'izany indrindra dia tsy tokony hisy amintsika intsony halako bika tsy tiako tare. Na hoe hifanavakavaka hoe tsy mitovy volokoditra aminay, tsy mitovy firazanana aminay dia lasa indraindray mifanambanimbanytsika na. Fa matetika misy eo anatin'ny fiarahamonina mihitsy ny fanaovana hoe ity zanak-kiala hafa na ao an-tokantrano io na any anatin'ny fiarahamonina any io mety
mpiara-miasa, mpiara-mianatra amin'ny sehatra isan-karazany ary na eo anivon'ny sehatra kristianina ihany koa azy dia misy ihany izay fanavaka vahan'izay hoe vao mijery fotsiny hoe ay hoe olona ohatra izao dia tonga dia mametraka fijery ratsy ho an'iny olona iny tsika. Tsy mety izay kanefa ny tokony ho tsaroantsika dia Andriamanitra nahary ny olona rehetra ka na fotsy hoditra na mainty hoditra na mavo hoditra na mena hoditra ninninna volokodiny dia tena asa tanan'Andriamanitra ary isan'ny nandatsahan'Andriamanitra ny rany, nandatsahan'i Kristy ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary dia tsaroantsika indrindra Sylvain le ten'Andriamanitra atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 eo amin'ny 5:30 hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra. Dia izany tokoa Miriam mandrakariva miseho eo amin'ny fiainan'ny olona eo amin'ny fiarahamonina na le olona izay mihevitra fa hoe hafa volokoditra raha samy olona, hafa volokoditra noho ny be sy ny maro izy dia lasa miafyafy, mipiropirina ohatran'ny le tenenintsika hoe complexé. Ka manana tokoa ilay antsoina hoe ataontsika anaty farangosoana hoe complexe d'infériorité, fa entanina isika ianao izay mahatsapa hoe manana tsy fitoviana amin'ny hafa, isaory sy ankasitrao an'Andriamanitra ny natolony ianao iny fa na dia manan-kilema aza ny sasany dia tsarovy fa tena tian'Andriamanitra ianao ary misy ilan'ny tompo anao, misy antson'ny tompo anao koa dia mivelara. Ka noho izany indrindra Miriam dia tsy tokony ho atao hoe malasa vesatra na fahoriana be ny hoe tsy mitovy volokoditra amin'ny hafa ka hiezaka anarona an'izay matetika. Nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko 17:17 manao hoe moa ahovany hodiny va ny Etiopianina ary ahovany sorany va ny leoparda. Koa ankasitrao ary izay natolotr'Andriamanitra anao aza manao toa ny Michael Jackson izay mainty hoditra izy, nanao ny hevitra rehetra mba hahafotsy hoditra azy fa farany anefa dia maty ihany. Ka ho an'iza moa izany ny tena nandaniana vola aman-karena sy fahaizana atao anatin'izany hitantsika fa tsy ny miseho ivelany no jeren'Andriamanitra fa ny ao anaty. Hoy ity Samuela voalohany toko 4:20 eo amin'ny 7 ity. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Aoka ny fotsika no feno fahadiovana eo anatrehan'Andriamanitra ka na manahoana ny volokoditritsika mahita ny ao am-potsika madio ny tombo. Fa zay ny lava zay ny fohy Miriam fa andaontsika hiampita amin'ny lesona faharoa dia eo amin'ny resaka fitezana. Manahoana ny fahitany Miriam fitezana izy mivady le zanany 3 mianadahy? Mino fa niarana hita tamiko ny mpiaino antsika reo zareo reo hoe nisy fitezana mitanila ihany tao satria na izy mivady aza dia somary hafahafa manoloana n'ity zanany vavy matoy ity izay nanana volokoditra hafa noho izy mianadahy. Any ka dia manjary poizina izay fitezana mitanila izay toy ny misy fiangarana hoe iretsy toy izao hitsy kosa toy izatsy. Dia ao ka raha ho fantatrareo ray aman-dreny ary tiana hotsindriana amintsika tsara fa fanaovana fitondrana amin'ny tanila eo amin'ny ankizy dia ohatrany hoe mamboly fakahalana any anatiny, mamboly ngidy sy ratra ao anatin'ny fony ihany ka lasa mifakahala ho azy ihany koa ny ankizy satria mahita hoe ihany na tiatiana kokoa moa ihany na tsy dia tiatiana kokoa. Koa satria moa baiboly sy kolontsaina ny fandaharantsika dia ao anatin'ny baiboly izao misy ny tantaran'ny Jakoba sy Esau, fifaminganana teo amin'izy ireo lahy mihitsy. Dia fantatsika rehetra moa ny tantara tao anatin'izay fa tsy tsara ity hoe ranona mety ho tiana kokoa, ranona tsy tiana kokoa, fa rehefa Mpankafy samy ankonana aoka hifankatia tsy asiana tombo sy ala
hoy ny fitenintsika malagasy. Ie, tena izay mihitsy Miria. Ao amin'ny Genesis 7:20 moa nahitantsika izay tantara izay, ary hitantsika fa tena mifanindran-dalana amin'ny tantara izay natolotra ho antsika androany raha manaraka tsara isika, ary azontsika mbola vakiana ihany koa izay tenin'Andriamanitra izay. Ko manasanao ary anaraka ny toan'iny tantara iny amin'ny heriny toy izao indrindra, sady mandray lesontsika. Rano marina moa be dia be ny lesona azo tsoahana Sylvain Tena izay mihitsy mety mahita tsika ny atokantrano any nahita lesona hafa ankoatr'izay voaresakitsika teto, fa samy iainantsika avokoa ireny ary ataontsika toy ny voankazo analy. Ka ny mamy atelina, ny mangidy kosa aloha. Kanefa kosa ny ten'Andriamanitra dia aoka ho fantatritsika fa mamy mandrakariva toy ny tantely eo am-bavantsika. Araka ny Salamo 8:7 hoe endreny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa indrindra amintsika ry havana. Fampilaza raha nisy sendra tsy naharaka, aza dinona ny manaraka ny fandarantsika ao amin'ny YouTube Tantara, baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina.